tranombarotra lehibe iray notafiny dahalo miisa 20 tao amin'ny fokontany Andranoboka commune ny Bekobay district ny Mahajanga faharoa tamin'ny andro ny talata fahatelo ambin'ny folo ny volana Juin tokony tamin'ny folora alina raha ny fanazavana azo tamin'ny commande ny groupement Boen lieutenant colonel Faha Bienvenu lasa tamin'izany ny vola amantapitrisany maro sy firavaka ho an'ilay lehilahy tompony tranombarotra io raha ny zavanisy nandritry ny fanafiana nosotroin'ireo dahalo ireo ny zava-pisotro tao anatin'ilay tranombarotra ary nopotipotehiny ireo avokoa ireo zava-pisotro rehetra zay ambiny sisa tsy lanin'izy ireo hoiatrany ny fanazavany commande ny groupement Boen lieutenant colonel Faha Bienvenu raha vao naheno n'ity zavantranga ity ny fokon'olona tao an-toerana tonga dia nanampy avetrany tamin'ny fiarovana ny tompony ilay tranombarotra raikitra ny fifanjevona tamin'ireo dahalo sy ny vahoaka tao amin'ny fokontany ny Andranoboka fantatra fa dia fokon'olona roa no maratra mafy amin'izao fotoana izao efa manaraka fitsaboana any amin'ny hôpitaly any an-toerana raha ny vaovao ray eto ampelantanana avy tamin'ny commande ny groupement Boen lieutenant colonel Faha Bienvenu nanao fanarahandia avetrany ny gendarmerie pirenena naheno an'ity zavantranga ity somary nanano sarotra ny fanarahana n'ireo dahalo ireo no izy ireo tsy mitondra omby raha ny fanazavana azo avy tamin'ny commande ny groupement Boen amin'izao fotoana izao mbola mitohy ny fikarohana momba ny raharahaniseho tao amin'ny fokontany ny Andranoboka ity